Dia efa miarahaba anao indray ny tenako amin'ity alatsinainy voalohan'ny volana septambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe vota tamin'ny finoany Abrahama. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny boky ny Galatiana toko 7 andiny 17 sy ny 14 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiany Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Aleloia. Ny fitahiany Abrahama dia tsy foto-kevitra tsotsotra fa fototra iorena ny filazantsara. Maro ny mihevitra azy io amin'ny lafin'ny fanambinana ara-materialy fotsiny, fa lehibe lavitra noho izany. Ny fitahiany Abrahama dia firosahan'ny fahasoavan'Andriamanitra ny hatsara-panahy feno fitiavana araka ny fanekeny, izay nadika avy amin'ny teny hebreo hoe esed. Tafiditra ao anatin'izany ny fankasitrahan'Andriamanitra, ny fahavokarana, ny fanapahana, ary ny tena zava-dehibe dia ny fampanantenan'ny fanahy. Rehefa niantso an'i Abrahama Andriamanitra dia hoy izy: hitahanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ao amin'ny Genesis toko 12 andiny 2 sy ny 7 izany ten'Andriamanitra izany. Izany ny fanambarana ara-paminaniana nataon'Andriamanitra momba ny filazantsara. Izany dia filazana ny planiny androtsaka ny fitiavany sy ny fahatsarany amin'ny olombelona rehetra amin'ny alalan'ny finoana. Nasehon'ny apôstôly Paoly mazava tsara fa efa tonga amin'ny jentilisa ity fitahiana ity tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hoy ny Galatiana toko 7 andiny 7 hoe: fa raha ao amin'ny Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Ianao ny fahataterahan'ny fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary fotoana lasa. Tafiditra ao anatin'izany fitahiana izany ny fanamarinana, ny fahamarinana, ny fanahy masina ary ny fidirana ao amin'ny fahafenoan'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly: ka dia izay amin'ny finoana no tahiana mba amin'ny Abrahama mpino. Galatiana toko 7 andiny 7. Rehefa nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia tamin'ny taranak'i Abrahama dia Kristy izany. Hoy ny Galatiana toko 7 andiny 14 hoe: ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana, tsy lazaina hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray, ary ho an'ny taranaka ao dia Kristy izany. Rehefa nandray an'i Kristy ianao dia voahisy tombo-kase ny fanahy masina ny amin'ny teny fikasana. Io tombo-kase io no manamarika fa an'Andriamanitra ianao, ary miantoka ny fahazahoanao ireo fitahiana sy tombotsoa rehetra avy amin'ny fanekena tamin'ny Abrahama. Fa raha ao amin'ny Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Hoy ny Galatiana toko 7 andiny 7. Mandehana amin'izany fahatongavan-tsaina izany. Tsy miezaka ianao ny hotahiana. Vota niaraka tamin'ny Abrahama izay mino ianao. Ambarao izany, hiaino izany, apartao eny rehetra eny ny fitahiana. Aleloia. Sao tsika dia anao ny fanekem-pinoana izay anasako anao amerina an'izany miaraka amiko. Izao dia taranak'i Abrahama, voatahy aho ary mahita fity ao amin'ny Kristy Jesosy. Miasa ato amiko ny fitahian'i Abrahama amin'ny fanahiko sy ny haiko ary ny vatako. Afaka miditra ao amin'izay rehetra napetrak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy aho, mandeha amin'ny fahasalaman'Andriamanitra, ny fanambinana ary ny fandresena anio. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko, samy hitahian'Andriamanitra isika rehetra.